Mariako ety am-piandohana fa tamin'ny fotoana nanaovako ity horonan-tsary ity dia tsy mbola nivoaka fa inona fa ho hita tsy ho ela eny amin'ny tsenan'ny finday ity finday Tesla modèle Pi novokariny Tesla izay ho resahantsika androany ity. Raha vao resaka hoe Tesla tokoa izay dia toa ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra vokarin'izy ireo avy hatrany no tonga voalohany eo an-tsaintsika. Saingy namokatra finday ihany koa izy ireo ankehitriny ka isan'izany ny Tesla modèle Pi izay ho resahantsika eto. Ho jerentsika hoe inona tokoa moa ny tombony sy mampiavaka ity finday ity mihoatra amin'ny finday hafa? Ndao hoe zahantsika afantarina atao anatin'ity fanadihadiana fohy ity ary. Rehefa hividy finday tokoa tsika dia inona ny fepetra-tadiavintsika? Ny fakantsariny, ny mémoirany, sa ny tanjany sy ny paoziny? Ity téléphone Pi an'ny Tesla ity dia isan'ireo téléphone mety hahasarika anao kokoa na dia mbola tsy nivoaka aza fa ho hitantsika tsy ho ela eny amin'ny tsenan'ny finday. Na dia efa manan'ireo efa nanan'ny finday rehetra azy ity téléphone Pi an'ny Tesla ity dia manana ny mampiavaka azy, na ny hatsarany io na ny endriny izay namboarina ho mafy sy tsaratsara kokoa hatrany. Betsaka tokoa mantsika no mahavita manangona vola be, mahafohy vola be ihany koa hiezahana hividianana finday tsara ary toa lasa mahamenatra aza ankehitriny ny tsy fananana finday tsara ohatran'ny ihany hafa. Amin'ny maha-fitaovana somary kely sy fanao an-tanana matetika sy maharitra ny finday nefa dia mety ho latsaka na votsitra izy ka vaky, ary ny vaky voalohany amin'izany dia ny écran izay somary lafo kokoa ny manolo azy ary tsy ahitana mihitsy aza ho an'ny sasany indraindray. Ny tale jeneralin'ny Tesla dia nanambara fa ny écran ity finday ity dia namboarina tamin'ny singa tena miavaka sy mafy mahazaka fianjarana rehetra ka tsy hampanahinao raha sendraka mianjery izy. Ny fakantsariny indray dia tena raitra tokoa satria fepetra matetika apetrakitsika mpividy finday tokoa mantsy indraindray ny fakantsariny. Mihoatra noho nandrasan'ireo mpividy anefa ny fakantsariny Tesla Pi ity satria efa 108 mégapixels izy. Mety efa mihoatra noho ireo fitaovana raitra ampiasain'ireo mpanao horonan-tsary matihanina azy izany a. Kamera efatra milahatra tsara no akanao sary ary afaka manova izay tianao amin'ny fomba tsotra dia tsotra nefa raitra. Raha ny écran kosa dia noezahana ngeza kokoa no sady tsara kokoa mihoatra amin'ireo finday hafa. Raha mijery maka azy ianao dia mety hiteny hoe ary toa tsy misy caméra selfie nge izy izany e? Tsia, misy caméra selfie tokoa izy saingy miafina tanteraka ao ambanin'ny écran ao. Ny empreinte digitale ihany koa dia efa eo amin'ny écran ambany eo ka afaka hiaro tsara ny finday anao sy ao anatin'ny rehetra. Raha ny bateria indray no resahana dia efa 7500 mAh, izany hoe matanjaka kokoa noho ny 5000 mAh ny iPhone izay heverintsika ho matanjaka indrindra izany. Ambonin'izany dia efa afaka misarge amin'ny herin'ny masoandro ihany koa izy ka azo eritreretina fa tsy ampijaly anao mihitsy amin'ny resaka bateria. Raha mijery ny lamosin'ity finday ity nefa tsika dia toa tsy hita izay panneau solaire misarge azy amin'ny herin'ny masoandro izay, saingy nosafidiana manokana sy miavaka tsy ho tazana izany ka avy hatrany dia iny lamosiny rehetra iny. Raha manana eritreritra hividy an'ity finday vaovao an'ny Tesla ity ianao ka tia mandehandeha amin'ny atoandro sady mampiasa finday dia ahazo aina kokoa satria ny finday misarge amin'ny masoandro, ianao koa mahazo vitamine D. Izy ohatr'izany indray ve? Na izany aza tsy azo ariana ny chargeur, ilaina foana iny sady ny azy efa charge rapide ihany koa ka latsaky ny adiny iray ianao misarge azy dia efa feno izy. Noho izany mety tsara ho an'ireo olona tsy dia manam-potoana hisargena finday izy ity. Fa ity ny tena mampiavaka azy, na any amin'ny toerana tsy misy réseau azy ianao dia afaka manao internet amin'ny alalan'ny wifi an'ity finday ity izay mifandray mivantana amin'ny satellite Starlink de SpaceX izay afaka manome connexion internet ianao na aiza eto ambonin'ny tany. Matanjaka dia matanjaka ihany koa ny hafainganam-pandehan'ny téléchargement satria dia hatrany amin'ny 210 mégas par seconde no hafainganam-pandehany. Marina fa mbola manana viana ihany koa Starlink ny ahafahana manome connexion internet n'aiza n'aiza eto ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny fametrahana fitaovana eny amin'ny planeta Mars eny. Manana tombony arak'izany ity finday Tesla modèle Pi ity mihoatra amin'ireo finday hafa izay tsy afaka mifandray afa-tsy eto ambonin'ny tany ihany. Noho izany indrindra no hisafidianan'ireo miaramila ity finday ity no retombony maro izay efa noresahana teo. Ankoatr'izay dia azo arahana tsara tsy ho very mihitsy izy amin'ny alalan'ny GPS-ny izay afaka alefa tsy miato ihany koa. 16 giga ny RAM-ny ary 256 giga hatramin'ny 2 teraoctet izany hoe 2000 giga ny mémoirany.
vonina tsara mihitsy izy araka izany hitahiry ireo sary sy video nalainao noho io mémoire-ny lehibe dia lehibe io. Noho io tanjana io ihany koa dia afaka milalao ireo karazana jeu rehetra ianao ary ao anatin'ny filaminana tanteraka. Dia ity ny tena zavatra. Efa eo am-pikaroana ny ampifandraisana mivantana finday ity amin'ny alalan'ny atidoha ihany koa ireo mpamokatra azy ankehitriny. Izany hoe tsy mila mandray sy mikitika tsony an'ity finday ity ianao fa baikoinao amin'ny alalan'ny atidohanao izy dia efa afaka manantanteraka izay tianao. Mieritreritra fotsiny izay tianao atao ianao dia manantanteraka ny finday. Ohatra hoe anoratra hafatra ho an'ny olona, hiantso sy ny sisa sy ny sisa. Araka izany dia voasokajy ary isan'ny finday raitra sy mandroso indrindra ary heverina hanova tanteraka amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ity finday Tesla modèle Pi an'ny Tesla ity. Ary ny ianao inona ny findainao? Dia manahoana raha mihoatra aminy? Soraty amin'ny commentaire ary hoe misaotra anao naharitra nijery eo.